Noho i dada sy neny. Fizarana voalohany. Lalao lalao, mba mifoaza aloha ianao e. Fahony ka efa marana sady ny andro. Efa maraina ny andro e. Zany hoe efa amin'ny 4 maraina zao. Fa zao andeha amin'izay lalao. Fa hoaiza sady amin'ny andro vao maraina koa ty ianao? Ka andeha ho any amin'ny ramanana ko. Efa nanafatra manko izy omaly fa hoe mila mandeha maraindray ho ny andro any. Tena zany koa aza ve dia tsy maintsy maraina be ohatran'izao ka. Maninona raha mba rehefa mazavazava ohatra vao mandeha? Ka mbola lavitra ny misy andramanana iny e. Sady sao dia tary eo indray koa ka apatezitra ny lerangah iny. Izay efa tena leo mivavana iny mihitsy. Tena mba tsy mety kosa izany ka. Tianao inona amin'ity andro vao mifiry? Zao lalao mety tsy afaka miverina eo angamba raha ataontra fa azo isana sakafo. Sakafo na resy very kely ihany andrahoana. Misy zavatra sen-dramanana ataoko mantsy dia mety tsy afaka hody aty mihitsy aho. Dia tsy mody eo izany ianao raha tsy hariva? Raha hariva mihitsy aho vao mety tonga eoko. Sady izay fa lasary lalao efa me mazava ihany izany andro izany. Andrasy vetivety aloha e. Andrasy aloha fa misy zavatra omeko anao ato. Fa inona indray izany? Ty misy akanjo mafana. Hoeto anaovanao any fa matiny atsika any ianao e. Fa taiza nahitanao an'ity akanjo ity ry lalao? Nividinao angaty? Eny re akanjo nenteleza mpiara-manasa lamba tamiko teto iny. Tsy manam-bola hono izy dia namidiny tamiko. Dia nividiko anaoko. Hitako mantsy fa ilainao amin'izao rinona izao ito. Dia taiza indray nefa nahitanao vola vidianana neto e? Ka mba nisy kely ihany re taty amiko sady mora koa ne iny e. Nalohako tsy kelikely ny volany fa tsy tonga dia indray mandokory. Ianao koa lalao dia efa tena mahita tao mihitsy ka. Ny vola hividianana sakafo ary ato trano efa mila tsy ho hita. Dia mbola mahita an'izay mividy akanjo ihany. Manenina zao raha mba hiveriny ny vidianana akanjo raha hividy ihany ianao ka. Sady izy io zao tsy mba manana akanjo vaovao mihitsy. Tsy maninona izany re izany rabary mba mampalahelo akoa ny ianao mandeha maraina isan'andro io e. Ary ny amin'ny very indray aza matahotra ianao fa efa nilazako izy hoe rehefa mandray vola ianao rehefa mifarany volana dia tsy maintsy hividianana izy. Sady mandeha any amin'izay ianao ka sao dia tary eo. Hoay marina. Izay ary fa lasary lalao raha hariva indray izany. Dia lasa indray ilay vadiko. Tena mampalahelo mihitsy izy iny ka. Tsy manam-pitiny fa sy tiany raha manana atao azy dia tsy maintsy ataony avokoa. Aiza ve rangako na dia efa andro rinona mamirifiry ohatran'izao aza dia tsy maintsy mandeha vao maraina foana. Ka raha mandray nefa amin'io sara raha mba misy. Aleoko aloha za tonga dia hanokona sakafo maraina ka. Sao dia tary tokoa ny sakafo ny vero kely andeha hianatra. Ay tokoa. Raha bary moa izany dia tsy ny sakafo kory nandeha any. Eny izy fe moa dia tsy mba hitany amin'ny ramanana any. Tena tarika marina vao tonga aty. Amin'ny firy marina moa zao e. Oay, tena efa midimy ora maraina kay. Lavitra loatra koa ny lelanelana avy any aminay sy mankaty amin'ny ramanana e. Na dia efa mba mandeha mafy raha dia tsy maintsy tara foana. Ary aleo tonga dia sokafana ny vavahady dia miditra ka. Oay, rehefa raha manana anie mijoro eo am-baravarana izany e. Dia tsy maintsy azy menina amin'ny lerangaty indray izany ko. Tena efa manomboka manao atsirambina ny asa misy anie nareo izany rabary. Aiza koa ny dia hoe manao atsirambina raha manana. Manahoana aloha ianao e? Mba jereo anie hoe amfiry zao e. Dia zao ve nareo vao mba tonga ato? Fa tsy efa mba nilazaina nareo tamin'ny maly kosa ve rabary fa mbola maika andinga za io e. Mbola aiza ny lalako nefa zao nareo vao tonga.
Tena miala tsiny mihitsy aloha Ramanana. Efa mbanezaka ny fomaraina sy nandeha mafy ihany fa alavitra loatra ny le aty aminareo Zay ny natara kely ka zany le tiana atao hoe miasa na lavitra ary dia tsy maintsy atao izay atongavana amin'lera. Raha tarany amin'izay alia kosa za dia ahoana ka? Sa tsy misy dikany amin'lahy mihitsy zany? Ao rehefa tsy androtsony zany Ramanana. Ka zao sasao aingana io fiara io fa io no entiko androany. Ary atovy aingana fa maika ho aza tsy maintsy vita ny lamandram-piomako io. Zay fa andeha iomana vetivety aloha. Zany raha mba nasiany le rangaha vidiny akory ny arerahako tonga taty vao maraina. Ny araba nataoko aza moa tsy mivaliany akoriko. Tena olona tsy mitsinjo ny hafa mihitsy zany ka. Ary aleoko aloha anasan'ity fiara ity sao dia vao memenina eto indray. Ary tena mba mora mandoto fiara koa anery raha manana izany Fiara vao omaly maraina vera angatony sasana dia efa maloto be ohatry sady. Ity ve ho vita raha tsy rovia? Neny Vero, efa tonga ianao? Ye, efa tonga ka. Ary nga mbola be dia be ny lamba sasany neny? Efa kely ihany kisisy reto Ka alao ara-piko neny? Aoko izao ihany ka. Sady efa kely ny eo asisy reto Efa manakobana sisa dia vita. Ary dada nga mbola tsy tonga ry neny? Tsy moty ane izy androany atoandro Mbola misy zavatra ataony any amin-dramanana any dia tsy afaka mody eo izy. Fandrio nga mbola miverina mianatra androany hariva ka. Tsy miverina intsony ka, rapitso indray. Ka very aloha mba pio apiakatra an'ireto lamba reto ny ambony eny Ndao are. Kay, ary mabesatra be nge izany ry neny Tivy ho zakany neny rery. Ka lamba mbola manty be daholo iny ry Vero Sady tsy maintsy any tanàna zao reto ny hafa tsy misy afaka nahazana azy intsony ety. Dia ahoana re izao ny fomba hitondrana an'io Sady avy koveta roa be mihitsy Lambandry zareo avarantsika eo ihany ny reto Sara koa aza mba nandalo indray mba nanampy an'itondra n'ity tetiko. Tsoa tokoa aloha raha tsy izany angamba dia niady rery teto neny nitondra an'ireto. Ka eo ary aleo ity maivamaivana ity no entindry. Ao fa ataotao indray dia tonga dia mandehana. Dia iza indray izany ampilolohan'ny neny ka. Sady eto tsisy olona mandalo mihitsy Mandana re tonga dia mandeha fa vao tatahoako foana io na dia tsy misy olona aza. Ao Zay ary tonga dia mandehana amin'izay. Lasa zany Eny kia. Ary tena mavesatra marina anie izany lamba izany Kanefa eto tsy mba misy olona afaka natatao akory. Dia tsy maintsy izaho ihany moa izany hampiakatra n'ity ato an-dohako. Ary aleo ampiakarina dia mandeha ka. Sao dia taraiky aty eo ka tsy ho maina ny lamban'olona. Tena mavesatra ka. Zay ka. Ary aleo mandeha amin'izay. So ihany koa fa efa masaka ny sakafo Tonga dia mihinana sisa rehefa avy aty. Rapary fa nakaiza koa riny teo. Rapary Ahoana izay madama? Mitady ainao? fa mbola nakaiza koa nareo efa oviana izay ny tatatatany antso anao teto. Ka mbola nanadio an'ilay garazy tao anie za madama Tena tseniko mihitsy ny antsoanao fa azafady. Dia manao an'izany ve ny mahalandro anao ao? Ny tokotany ity maloto ohatry ny inona tsy mba diovina akory. Ka efa nafaparan-dramanana mihitsy any ary madama momba n'io garazy io Tsy maintsy diovina hono io. Alao fa fitaiko ny tokotany rehefa vita io Avelao any aloha izany garazy izany. Ary avy aloha fa misy zavatra nirahako anao aty. Dia ahoana izany io garazy nasendra-manana nataoko? Avelao any rehefa avany ianao manohy an'izay asa tsy vita rehetra ao. Ary midira ty an-trano aty. Eny ariko. Ka izao hitanao ty taratasy ty. Aterinao eny amin'ny stationnement ty izao dia izao fa misy olona efa miandry anao any.
dia hoenty miaraka aminao koa ty zavatra anaty arony ity. Ary aingany ianao sao dia lasa eo ilay olona. Dia aiza ho aiza eo amin'ny station'ny momo izany no anaterana an'ity e. Efa misy olona miandry anao any. Eo amin'ny fandraisana fiara eo mihitsy izy no miandry anao. Tonga dia fantany ianao vao hitany. Ary zao raha ohatra ka mbola tsy tonga ao izy dia andrasanao eo izay hatongavany. Mazava? Mazava. Dia lasa zany madama. Ary aza mijanona ela be any fa voarain'ilay olona ireny dia miverenaingana ianao. Eny re madama. Dia tsy maintsy andeha hanatitra ny reto indray zany aloko. Ny zavatra nampanaovin-dramanana any efa ity mbola tsy misy vita akory. Izany hoe tsy maintsy miverinaingana zany fa ratsy zany dia ataon'ilay rangahy mahita eto indray. Nefa mbola aiza moa ty fiantsoana amin'ny fiara. Aleo aloha rangahy somary asiana hazakazaka kely mihitsy sady sao dia tratra hariva aty eo indray. Ahita loza madama Marianina eto. Dia mbola tratralina indray zany ka. Ilay olona nandrasaka tany koa ny tena nahatratra rivana ohatr'izao e. Aiza ve rangahy efa ho adiny 3 taoriana natongavako teny izay ilay olona vao tonga. Dia tsy maintsy azy mihenina ato indray zany, indrindra fa amin'ny ramanana. Aleo tonga dia hiditra e. Ndry, ary angaha mbola tsy tonga ato ramanana. Mbola tsisy fiara eto amin'ny garazy eto zany e. Mety mbola tsy tonga kosa angaha misy ka. Eto tokotany raha mbola tsisy dia fiara koroko. Ary aleo mandondona fa tsy sady efa maika hodiko. Fa mbola taiza ianao rabary maninona izao vao tonga? Ka tsy zany re madama fa mbola anakaiza nareo rabary ramanana. Aina efa tonga ato. Ny fanontaniako le ty valiana fa tsy zany indray nametrahany lafanontaniana eto Ka tsy zany re ramanana fa mbola ny raha madama nandeha nanatra zavatra teny amin'ny fiantsoana amin'ny fiarany ahy e. Nefa le olona naterako an'lizy mbola tsy tonga tao akory. Dia tsy maintsy voatery ny andry azy teo aloha. Ka nazany kosa sa ve rabary dia hariva be tak'izao ianao vao tonga aty Mety mbola nilozanao nanita-dalana indray angamba? Tsy zany kosa madama. Tsy zany fa tena efa tara be mihitsy an'ilay olona vao tonga tao e. Za zany efa mba niezaka nandeha mafy ihany e. Ny lalana moa somary lavitra dia tsy maintsy tara ihany ako. Dia very lafa-ketrona mihitsy zany izay mivadoka manaiky ampiasainy lahy amin'izay lainga marivo tototra any. Dia nena fotsiny lesy rehefa tsy hanao tsony rabary be da be ny olona te hiasa. Ary aiza zao le karazana saiko ny dioviny laka. Ka efa teo ampanaovana azy mihitsy any raha manana ny raha madamy. Nieritreritra hoe rehefa vanto izako nefa ny kanjo moa za taraiky tany iniko. Tsy misy an'izany rabary fa ianao mihitsy nefa tsy te hiasa tsony Mba eritrereto anie hoe tamin'ny firy ianao nirahako dia izao alina be izao ianao vao mikadina eto Tena miala tsiny re madama Ramsey Tena tsy fanahiniko anio ale izy Ela be zany tsy maintsy dioviny lahy aloha io garazy io dia izao. Misy vahiny manakaja ho avy mantsy hoe rapitso maraina ka tsy tiako raha hitany io garazy mikorotana be io. Rehefa vita mihitsy zay lahy vao mahazo mody. Andray kosa raha manana. Andro efa hariva be zao ve dia mbola nadio an'io ndray kosa Za anie mbola lavitra mody aleo fa tonga maraina be rapitso dia tsy maintsy ataoko. Alina be kosa raha hoe mbola anao an'io indray ako. Ka ny adalany lahy le ty te hijanona hariva be any amin'izay alehan'ny lany sady tsy misy hoe rapitso maraina zany lahy manao an'io fa zao. Ny fantatra dia tsy maintsy vita ny landroany io. Tsy ela indray no andeha hanala barakana amin'ny vahiny ko tonga rapitso eo. Eny ary raha manana. Aleo fa andeha hanao an'io zany aloko. Dia angamba tsy tafandalo eto aminareo mivady tsony fa tonga dia mandeha rehefa vita fa velomy Dia tandremo ataon'ny lazara fa vita eo indray io ataovy madio tsara. Oay, ary zao saika adiniko tsy maintsy tonga maraina be eo lahy rapitso fa mbola haka an'ilay fiararia amin'ny garazy ery. Simba teny an-dalana mantsy ilay fiarako androany ka tsy maintsy najaniko tany aloha. Dia lahy zany makazo vao maraina. Mazava? Mazava zay fa lasa? Ramanana, ary maninona tokoa raha alefa mody aloha izy Izy zany efa nilasa fa ho avy vao maraina eo koinona moa. Mbola lavitra anie ny trano misy an'zareo Tsy misy an'izany raha matoa. Amiko rehefa miasa dia miasa tsy misy manambitamby zany. Inona koa ny raha raiko an'izay trano ny alavitra any. Ny fantatro fotsiny dia hoe vita ny zavatra saiko ataony vao mandeha izy. Ianao koa ve meo olaitra kisoko amin'izany eo Ary andao koa hiditra amin'izay ka
Mbola aiza foana ary ty rabariny mbola tsy miditra trano ihany hatramin'izao. Sa ve tradralina tany amin-dramanana tany indray e? Nefa na dia izany aza ve dia tsy mbola tokony ho tonga ihany amin'izao ora izao. Neny a, mbola tsy tonga foana nga dada? Ay, ianao mbola tsy matory foana? Mbola tsy tonga re izy a. Sa koa reto mba lasa saina hoe mba aiza ary izy. Zany ve? Ohatran'ny tsy fanaony dada mihitsy ilay mody alina be ohatr'izao ka? Mety mbola nisy zavatra nataony ngamba retsy a. Sainy mety na alina be azy ohatran'izao. Fa hono marina ho ary vero. Ahoana ary neny? Mba manahoana tokoa moa izao ny fianarandriko ty e. Mba mandeha tsara ihany sa manao ahoana? Eny e, ny fianarana aloha hatreto mbola mandeha tsara ihany ka. Tsy dia misy olana loatra fa mampiasa saina kely fotsiny izao dia ny hoe ahoana retsy? Inona tokoa moa izany ny zavatra ataoko eo rehefa vita eo ny baka? Dry, fa ny zavatra ho ataondry ahoana koa? Ka ny momba ny fianarako ka. Mety mbola noho ihany ve za sa hijanona amin'izay? Fa ny dry verivero adaladala. Fa hijanona hianatra ahoana koa? Sa efa tsy mazoto tsonony amin'ny fianarana koa ty ndry? Tsy izany rery neny a. Hianatra ve moa dia tsy ampazoto e? Gaga ndry amatsiko. Fa ny amin'ilay hoentomanana ange ny lazaiko amin'izany e. Tsy ho moramora mihitsy manko ny vola lany raha handeha ho any amin'ny oniversite a. Tsika ary jereo izao fa efa sahirana beko. Vero a. Na sahirana ary netsika mbola tsy niteny mihitsy izay hoe tsy ho vita intsony ny fianaranao e. Ary tsy nieritreritra ihany koa izay mivady hoe hanajananao amin'ny fianaran'izany. Eny fa na dia mety hoe mbola sarotra tokoa araka ny teninao ary. Aza mbola mieritreritra an'izany aloha ianao e. Mbola vonona foana izay ny hanampy anao amin'ny fianarana. Hanao izay hatafitanao ny tanjonay e. Ka tsy izany angery neny fa mba lasa ihany ny saiko hoe na ny toerana hipetrahako any Antananarivo ary ange mbola tsy fantatra e. Tsika tsy mba hoe manana havana na fianakaviana mipetraka any akory? Aza mieritreritra an'izany ho aloha ndry. Atao fotsiny izay azahoana an'io baka io. Azo? Eny e. Oay, ary ohatrany misy mandondony izany a. Mety dada angamba izany fa aleo tonga dia izany hitsangana moa azy e. Dada, fa toa hariva be ianao vao tonga? Avy aloha aloha za hiditra ary vero a. Any an-trano miresaka. Fa mbola taiza ianao rabary a. Toa alipody ohatran'inona. Izay sy neny tety efa nitataina be mihitsy hoe mbola nakaiza ihany ary ianao. Fa inona koa nefa ny tokony hampitaitaina anareo mianaka amin'izany e? Hodry, ka ahoana kosa moa rabary ny tsy taintaina? Izay tsy mahalala izay zavatra mahazo anao any. Iza moa mahita raha nisy nanao ratsy tany an-dalana tany ianao na nisy nanentaka ohatra? Aza dia miteniteny foana koa ry lalao a. Iza koa izao nanentaka io ka? Ka iza moa ny mahalala an'izany e? Ny aty amintsika ety ny izao efa tsy azo antoka intsony ny fandriam-pahalemana e. Fa mbola taiza marina aloha ianao e. Ka tsy izany ndrery izy mianaka fa mbola nampanaovin-draha manana zavatra be dia be any atao e. Alina be ilay izy vao vita dia izay vao nalefa nody. Fa naninona kosa nefa raha pitsy izany vao natao ka? Aiza ve dia andro efa alina be ohatran'izao vao tonga? Ka raha manana ve anaika an'izany eo e. Efa nilazako azy mihitsy izany saingy izy vahiny ho avy ny ao aminy eo raha pitsy ka tsy tianao tratra io karazy maloto be io. Dia na izany aza very dada dia tsy mba tsinjoviny akory ny fodiany dada ty lavitra be aty a. Ianao ve anaka vahiny amin'ny toetran-draha manana? Tsy misy irarain'izay tranonao alavitra any fa mifantany a vita ny asany. Arony marina ho a. Mba ahoana ihany tokoa moa ilay karaha manao niaraka tamin-draha manana tany Antananarivo iny? Tsy efa tokony mba fotoana hanomezany an'izay kosa ve? Toa tsy haingo intsony manko ny toyiny koa. Eny e, raha ny tokony ho izy aloha dia tokony efa naloha mihitsy iny e. Saingy mbola tsy namemo izy ka atao ahoana ary? Ny taky azy an'izany koa tena manahirana beko. Ny toetran-draha manana efa infantatra ho iny ihany. Fa manahirana ahoana koa e? Vidika tsembohanao ny alainaoko. Sady taoko nisy fifanarahana mazava mihitsy tamin'iny. Ao, tia aloha ny sakafony dada e. Misaotra vero a. Anga zao za hihinana ny dia akory. Otry? Ohatry ny efa mihidy izany iny efa voniko ry lalao e. Hoany dre rabary ny sakafo a. Sa efa nihinana tany amin'ny raha manana ianao? Mbola tsy nihinana izany efa tsapako efa fenifeny be izany fotsiny vavoniko.
aleo sarina fotsiny fa rehefa mifoara alina dia hohaniko ihany io e. Tiry very fonosy dia mba ataovy mafana tsara fotsiny. Rehefa mahatsiaro alina dia mihinana azy ihany. Dia tsy hinana na dia kely fotsiny aza ve dady? Mbola tsy hinana aho tonga angamba dia andeha atoroka. Sady mbola tsy maintsy hifoha maraina be koa ny zao rapitso maraina. Otry, fa hoaiza vao maraina indray ianao? Fa nisy fahasimbany tany an-dalana tany ireo ny fiarandramana androany dia najanony tany amin'ny garazy tany. Zaho zao tsy maintsy irany andeha an'izany vao marainako. Tena tsy rariny tsony kosa rahabary ny ataon-dramanana ka. Mba marina e. Efa alina be ohatran'izao ianao vao avela mody. Dia mbola mifiry maraina koa dia asainy makany indray. Ka atahoana mory lalao fa izay mibaiko dia tsy maintsy atao Tsy maintsy manaraka ny zela izay raha mbola te handray karama koa. Ary maninona ry dada raha mitady asa hafa? Ny karaman'ny dada ao amin'ny ramanana amin'izany efa sady kely fotsiny mbola manararoatra manabota ny dada ihany izy. Ka aiza raha ozy ianao ry very na hita asa hafa eo raha nahita ve za tsy efa ela niala tao amin'ny tao. Io aloha ny misy dia tsy maintsy hifinana mafy na mora. Sady amin'izao koa ny anaka tsy mora izany mitady asa izany. Dia andeha vao maraina indray izany ianao rapitso. Tsy maintsy mandeha maraina koa. Fa indry ary inona koa aloha tia mahatonga anao milangilana tsaikitsaiko ity izany ohatrany tsy mahazoaina mihitsy ny fahitako anao izany rahalalao fa misy inona? Ka izany indray rahabary fa nianjera ho aho tamin'ny atoandro teo dia ohatra misy marary be izany eo amin'ny valahako ao. Tena tsy mampahazo aina mihitsy. Fa nianjera ahoana angatsy nijery lalana sanana inona? Nitondra lamba mavesatra be nge izay tamin'ny atoandro ry dady dia tamin'izy efa akaiky tonga taty an-trano vao nianjera niaraka tamin'ilay lamba vakatra amin'ilay koveta mihitsy nge. Izany ve? Ka efa nentina tany amin'ny mpanoatra izany? Ka izy ary anie tsy mety hoentina any. Ka ilay izy ne tsy manindra ny rabary sao alin'izao fotsiny ilay izy vao mieniko somary marary amin'ny valahako ato. Ka tokony nanantona mpanoatra ihany ianao na izany aza ry lalao tsy fantatrao ny izay zavatra makarary ianao any amin'ny valahanao any. Izay nge ho alina lazaiko anazy sady nitotona teo amin'ny valahany mihitsy ry dada ilay koveta feno lamba navesatra loatra angamba dia tsy zaka antsony. Fa mba taiza koa moa ianao ry very tamin'izany fotoana izany tsy mba nanampy azy akory? Zara nitondra an'ilay lamba afako sady mbola nanahan'ilay lamba dia tsy afaka antsena azy. Mandehana mihitsy aloha nareo mianaka mandeha makany amin'ny mpanoatra rapitso maraina ka dia aza mbola manao raharaha mihitsy aloha ianao ry lalao rapitso. So dia maninona ianao ka nahirana anay eo sady very raha teo koa moa rapitso tsy mianatra. Rabary mpahory kely anie aloha eto amin'ny valahako eto fa tena ohatra ny eniko marary anie izany. Hitanao izany zao izy vao mihetsika mandana angery very mba maka menaka hanoraka azy vetivety rapitso maraina nareo mianaka tsy maintsy mandeha makany am-panoatra. Mba nanao ahoana ry izay lalao any? Tena mbola tsy salama mihitsy izay nilozako tamin'ny maraina izay ka tena miasa be mihitsy izany ny saiko. Angamba ody mihitsy androany ka hijery azy mianaka. Tena tsy mandry mihitsy ny saiko raha mbola hijanona eto akory moa ny agagako raha nahita fa mangana be ny valahany lalao maly aliny. Izy aza moa tsy natory mihitsy fa nitaraina ho marary foana parain'ny andro. Tena tsy maintsy miteny azy mivady any dia angataka ody ka. Fa inona indray ity tia malasamborona ny lahy ity fa tsy niasa natao jereny raha mbola misy zavatra vita ny lahy mihitsy hatramin'ny maraina. Ka tsy izany re raha manana fa somary manana olana kely ania io dia izay mahatonga tsy ao tsara mihitsy. Fa olana inona indray zao izany ka? Sa resa-bola indray? Tsy salama re mivadiko raha manana. Nianjera izy omaly dia nisy zavatra voadona hono tamin'ny valahany tao. Tena mbola naharary be mihitsy anie izay nilozako tamin'ny maraina izay Ka inona ny mahalasa saina ny lahy amin'izany nga izy tsy efa nasaina nakany amin'ny dokotera ka? Ka tany amin'ny mpanoatra izao no nasiako nalihaniko. Mbola iza vao ahita dokotera sady na vola entina amin'izany koa nge raha manana tsy misy. Ka ary izany izy hoe efa nakany amin'ny mpanoatrako. Inona tsony izany mampiasa saina ny lahy amin'izany? Ka tsy haiko rehefa tsy mandro mihitsy ny saiko raha manana. Raha mba mety re dia aleo aloha mba andeha hody. Eny fa na dia hoe hijery azy mianaka fotsiny ary. Fa andeha hody ahoana alitya? Tena sahirana be mihitsy any izy mianaka ao Fa tsy tanylanga io asam-bola be da be io ka?
io zaridaina rehetra io zao dia mbola lahy daholo ny manadio sy manamboatra an'io androany tontolo ka andeha ody ahoana ka mba efa nilazaiko anao kosa anie raha manana hoe tsy salama mivadiko e. Ay tsy mety amin'izany ny asa le ty tsy azo atao an'izany sady ngamo zanakelahy tsy efa mikarakara azy ao ka inona indray mbola andehana ny lany ka inona raha ozy ianao vitany zazy iny aleo aloha raha manana mandeha ody mba mariny aleo fa raha pitso tsy maintsy fitaiko daholo reo tena tsy havita ninninona mihitsy raha mbola tsy mahita azy mianaka ka manahirana lesy zany aleo aloha tsoko marianina dia nareo no miresaka an'izany asa raha naiky an'izany izy aloha sady ty efa tamin'ity koa izy aingana ianao raha matoa fa misy inony ary nga mbola tsy vita ihany ty zaridaina ty hatramin'izao ka angataka ody hono rabary tsy salama ho no vadiny dia andeha hijery an'izany izy tsy salama fa nanina vadinao rabary ka tsy zany re madame marianina fa nitondra zavatra navesatra be izy omaly navesatra loatra le izy dia zany natonga azy nianjera zay ara ne ka tsy nahatory mihitsy aly le zany ve nitaraina ho marary foana izy parain'ny andro dia zay mihitsy angeny somary nahatara kely andro amin'ny maraina io tena loza kosa ny nahazo amin'ny vadinao zany rabariko dia efa any amin'ny hopitaly zany izy zao ka mpanotra hono nitondrany azy mpanotra fa maninona raha noentina tany amin'ny dokotery ka mbola sarotra be zany ry madame marianina zay anio ka tsy mba manana tahiry kely akory hitondrana azy ihany ka andeha ody hijery azany an-trano zany ianao dia ahoana ny asa ie ny asa indray mametoky anareo mivady fa tsy maintsy vitako reo raha pitso marainy sady efa mba vitavitako daholo koa ny asa sasany ny fanamboarana n'ity zaridaina ity sisa ny tena ataoko ka zao ary ataovy aloha izay vitanao dia raha toandro ianao mandeha aiza kosa dia zao vo am'firy zao ianao dia andeha ody sahady fa maninona nefa rehefa tena vita mihitsy ireo voasaina mody ihany izy na rehefa tolatolakandro iny manjary manimba ny asany e zany aleo re izy ody raha manana amonjy mivadiny ene izy zany vadiny efa hoe tsy salama zaniko ka le asa raha matoty lasa miangona be mbola be deabe ne ho any asa tokony ataony aho hoe tsy maninona ho azy zany rehefa makatindray izy dia ataony zany rabary raha toandro ianao mandeha ie misaotra betsaka madama tsy manino zany dia zao koa rery izy mivady raha mba tsy mampanina anareo dia mba ome vola kely ihany aloha mba hividianako fanafody tena tsy misy mihitsy manko ao an-trano amin'izao zay indray re sabola mbola tsy andro faraisaka raha manely ity zao e ka mba avonsa kely fotsiny aniny angatahako raha manany zay mba azonareo mena fotsiny ka ataovy ary aloha io dia mandalova ao an-trano rehefa andeha ianao e zay va lasy zay rabary tandremy fa mbola tsy maintsy araka amiko any andrenivohitra indray lahy amin'ny herinandro tonga dia alaminy daholo zay ataon'la rehetra fa tsy rehefa andeha indray tsika vo anahirana eo zay fa lasa eny are masotonareo tena tsy makasitraka novidiko mihitsy raha indra manana iny ka atahoana moa ary mba nagaga koa natonga madame mariana ho lasa tsotra be tampotampoka teo ka hatramin'izay nefa olako zitimbelona sy tsy azo ifampiresahana mihitsy zao anefa izy tohatra lasa malefaka be zany fa ahoana ary asa kosa amin'le hoe lalao marary dia zay mahatonga anazy ana ohatran'iny aleoloha vitavitany ingany reto hoe fa arina mandinika an'izany eto fotsiny sady maika monjy azy mianaka koa odry izy mianaka data anga tonga sady ianao nangataka ny ody mihitsy aloha androaniko tsy mandry mihitsy anie sy saiko ry very mieritreritra anareo mianaka aty efa nanao oneny io izy io io mbola matory ambony fandreny io vo avy nisotro dite kely izy io dia mitafatory dia nanao na ny tany ampanotra ka hoe misy zavatra voadona zany ony eo amin'ny valahany ao ry dada ary tena voadona mafy mihitsy satria ohatrany hoe misy taolana voakasika mihitsy ony ao amin'ny valahany ao izay ny tenen'le mpanotra zany ve dia ahoana zany vero ka ahoana moa fa dia norony toeny eny rehefa aveo zay dia nasainy nody raha pitso maraina indray ho no miverina any dia tsy mahazo manao zavatra mafy tsony onony eny dia mba efa tsy naninona aveo ony zany izy io tao aorianany nanorana azy ka eny izy ano ny laza hoe efa tsy dia maninona tsony ony sady tsy dia maharatsy ny koa rehefa mamindra
Aka tsy maintsy mbola ohatr' izany any aloha e. Ny valahany mihitsy mantsy nivoadona ka izay mahatonga azy tsy afaka mamindra. Dia mba efa nisakafo izao izy io ka. Ka izy ary ange tsy mety hinana e. Efa nomeko izy teo fa tsy te hinana hono izy dia io dite io zao no mba sotrony teo dia izay. Nefa tokony hisakafo ihany izy ka. Manjary vao maika mahareraka azy manko ny tsy fihinanany sakafo ohatran'izany. Fa io aloha izy ry dada mba jerojereo kely fa andeha tady an'ireto zavatra nasain'ny mpanoatra tadiaviny reto Fa zavatra indrendry vero? Sa fanafody? Ie, fanafodiny neny hono reto. Dia aiza izao ianao ny andeha hitady andreny ka? Ka eny amin'ireny mpivarotra tapakazy ireny hono ny mety ahitana an'ireto e. Efa tokony tamin'ny maraina ange reto ny tadiavina ry dada fa tsy nisy ny andro an'iny tady dia tsy afaka nandeha nividy Fa nga zavatra be dia be ilay izy. Ka fa nalala le manantena aminazy fotsiny hono io. Mety manantena be manko izao io amin'ny alina. Ka mandeha hanainganary ianao raha izany dia ty mba hitondray zavatra kely izay mba tsarotsaroan'ny vavany any. Lasa ry e. Ary mikofokofoka ny lalao izany. Mety taitra angamba izy ka. Lalao, efa nanao hono ianao izay? Sabary, ianao efa tonga ary aizy vero? Efa tonga ka. Ivery indray lasa nandeha nividy an'izany fanafody nasian'ny mpanoatra fiteny izany hono izy. Fa efa nanao hono ianao izay ry lalao? Sao efa tsy dia maninona intsony fa somary mbola reratreraka fotsiny. Ka ianao koa efa tsy salama nefa mbola tsy misakafo ihany Ka tena tsy mahatela anie Eny toa efa mahatsiaronao anay ihany fa ny vavako mihitsy ny toa mbola tsy te hinana koa. Efa nasaiko nitondra zavatra ho anao any ihany vero ka. Rehefa tonga izy dia misakafo aloha ianao. Fa izy aloha izao ny tena mbola hoe reno marary anao lalao Ka le valahako ihany anie. Ny valahako ny tena mbola reko manaintena sy mandreraka be ny vatako iray manontolo. Ka tsy maintsy mbola marary sy manaintena be aloha io ko. Fa rehefa mahazotra sy fanafody anie ianao dia tsy maninona io Ary fangamora bary tsy miasa ianao anio ny toa efa ato an-trano sahady. Nangataka nody mihitsy ny teny tamin-dramanana dia navelany nody. Nangataka ody aloha? Dia mba nanaiky ve raha manana? Raha manana ve ozy ianao dia mba hanaiky eo Madama ny lazako fa tsy salama ianao dia izy namela ody aloha. Kaka mankoko. Dia raha petson-draisana ianao vao mandeha makany miasa? Sady betsaka mihitsy anie izao ry lalao ny asa mbola miandry ao rapitso Raha ny marina manko dia nasainy nanao ilay zaridaina be eo mihitsy andro any saingy no ianao tsy salama dia najanoko mihitsy aloha izy fa rapitso vovotaiko. Fa naninona nefa raha tsy nody fa natao ihany aloha ny azy. Dia ho sahirana soreraka be andray izao ianao rapitso. Ka tsy nitombona mihitsy anie ny saiko ry lalao ataoko ahoana ny mieritreritra hoe sahirana rery ato nareo mianaka. Naleoko mihitsy aloha nody na dia hoe mbola be asa ary misy olona mandondona any any ivelany an'izany vetivety aloha lalao andeha hijery an'izany Mandana tokoa aloha jereo Tena hitako tsy mitombo-tsaina mihitsy raha bary. Enzana tokoa aloha tia nahazo atampoko ity Tena hoe andro miditra mihitsy ngamba. Fakiterany tao lalao nanatitra n'ity taratasy ity fotsiny izy. Ohatra fa taratasy eny raha bary ary taratasy taisa. Ka angamba mbola fantatra andraso aloha fa sokafana dia jerena. Ary andraso Fa avy aiza hono? Avy any ambanivohitra ireo ity ry lalao Avy any ambanivohitra avy any amin'ny dada sy neny izany? Izay mihitsy. Ary andraso efa kina sy ato anatiny. Maninona tsara? Fa misy inona? Inona no mataitra anao raha bary Fa misy inona hony Andray marina. Ataoko ahoana ny laza amin'ity amin'ny lalao? Fa inona daholo ary izao zavatra mitrango izao Fa inona ny voalaza ny taratasy eo raha bary Toa endratendratra be ny any ny fahitako ny endrika izany Wherever you are, stay connected with the wider world with the BBC World Service. Now streaming on Zeno.fm and the Zeno radio app. Where do we begin? With international news you can trust. BBC News. Journeys into the heart of global events.
and voices from around the globe. The whole region is in the grip of a severe water crisis, and I am here to find out why. The BBC World Service, right here on Zeno.fm and the Zeno radio app. Maty hoe tata? Zany hoay, tia ny taratasy fampilasana manjora jerenao. Andray, tata, dia maty tokoa ve tata e? Kosa e, tsy marina izany rabary Oka re zay ry lalao a. Mangina fa efa izay ny enao anjarany. Rosenina re ty e. Tena tsy naposiko rabary tsy maty izany tata e. Mahereza lalao a. Oka izay fa tsy tokony hitomamy be ohatran'izao anie ianao e. Oka ho azy zay, mbola tsy salama anie ianao ry lalao e. Tena tsy naposiko fa ianao ny navaty azy e. Karaha araka ny voalaza n'ity taratasy ity dia toa hoe nijanona tampoka hono fony. Vao io maraina io ange hono izany e. Maty tata. Eny e, efa hatramin'izay mihitsy anie tata ny tsy salama fa nanana olana tamin'io fony io e. Dia ahoana izany rabary Ka ahoana moa fa dia tsy maintsy mody any angelo izany tsika e. Raha araka ity fera-pary ity manko dia rafaka petsony no natao mifandevenana. Nefa ianao ity mbola tsy salama dia ahoana izany? Tsy maintsy midina any na marary ohatran'inona sa tsy maintsy mijery andraiky farany. Ka ianao anery lalao marary sa tsy maninona? Tsy maintsy mandeha any aho aleo rehefa avy mandeha mihoatra raha-pitsy maraina dia manainga tsika. Dia ahoana marina moa izany ny fanarahanao ity otra e? Mety ve izany miatoato be izany le otra? Ka misy mpanoatra koa ny any ambanivohitra e. Ilazana fotsiny ilay mpanoatra ity dia andray tohizana mandra-piveritsika. Eny ary, karaha izany aleo indray aloha izany andeha hiverina any amin-dramanonako. Tsy maintsy milaza amin'ny amantsy. Tsy afaka ny asa aloha izany mandra-piveritsika any. Izay mihitsy, sady raha mba mety re rabary dia mba maka voansa kely ihany tena tsy misy hoentsika mody amin'ny mihitsiny e. Izay izany aloha fa andeha indray lalao a. Sady efa nitaminy koa very kely fa lasa. Dia izany izy mivady izany no nahatongavako aty aminareo. Tena tsy maintsy midina raha-pitsy amanko izay mivady. Mba tena nampalahelo koa rabary izany zavatra nahazo anareo tampoka izany ka? Marina e. Kanefa ilay vadinao moa izany mbola tsy salama akory. Ka izay mihitsy anie. Izy tsy manaiky mihitsy fa hoe tsy maintsy andeha hidina any ambanivohitra hony. Ka rariny kosa aloha izany e. Rainy kosa ve moa? Dia ahoana ity izany dia tsy hiasa indray izany lahy mandritra ny 3 andro be izao. Ohatra ny tena tsy mety izany marina e. Ny asa to efa miangona be ohatran'inona. Dia tadidio koa fa ialahy tsy maintsy mbola hiaraka amiko any andrenivohitra amin'ny alatsinainy Ka izay ne raha manana mba hiarako aty aminareo mivady aloha e. Tsy azoko atao mihitsy ny mila azy mianaka andeha irery any. Midedava hevitra lahy fa tsy mety izany e. Ny asa lesy tsy azo atao an'izany mihitsy Tena mba miangavy ry raha manana. Zavatra tsy napozina anie ity e. Ka tsy mety ho azany. Raha mandray andro ialany tsy miasa tsy mampaninina ihany fa 3 andro be izao veko. Miala tsiny e. Tena tsy anaiky an'izany mihitsy Mba aza atao an'izany moa raha manana. Zao rabary satria moa ianao tsy mafony andefa rery vady aman-janaka ao any ambanivohitra. Ny asa tokoa anefa tsy azo avela amin'izao. Tsy maninona fa afaka manatra azy mianaka ianao rapitso. Saingy vatany vao tonga kosa izy dia tsy maintsy miverina ianao. Ka tsy izany angery madama fa tsy misy fahatsony lesy izany rabary efa mamindra fo amin'ny lahary izany ny vadiko fa raha za mihitsy aloha dia tsy anaiky an'izany. Efa mba manao izay azony atao ihany izany izy saingy rehefa tsy manaiky moa lahy dia tsy maninona fa afaka mandeha lahy. Saingy miala tsiny kosa fa tsy afaka ny andray alina intsony izay mivady. Oka kosa ry raha manana. Dia aiza indray izany ny asa raha tsy afaka ny andray intsony nareo e. Ka zay anjara ny lasa isa mieritreritra. Eny ary
Tsy maninona fa aleo fa natitra azy mianaka dia verina monjy anareo aty zany. Zay mihitsy. Ary zao koa ilahy manko tatoato lasa zatra maka an'ity avance lavo ity. Tandremo fefakely sisa ny karamaray sy ny lahy farany volana. Efa lany alainy latsikelikely daholo mantsy. Eny ndre raha manana amin'ity sisa maka farany dia tsy akatsony. Tsy maintsy naka taty aminareo manko satria ao aminay tena tsisy na dia sary an-dalana entina midina azako. Ka ito ary ny vola tadiavinao ary mandeha ihany amin'izay fa efa ho arivo ho andro eo. Dia misaotra betsaka Madame Marianne. Andeha aloha zany fa dia manao velomanareo mivady. Rabary tsy maintsy tonga aty lahy amin'ny alatsinainy vao tonga lahy dia manainga ho any Antananarivo indray tsika. Mazava? Mazava raha manana. Zay fa velome. Mba tena mbin-doza mihitsy Rabary reny raha manana ka. Mariny. Ny eo tsy sitra nefa ny eo maty ihany. Ka zany rehefa ratsy vitanako. Ianao koa moa dia mbola manome lalana azy anatitra mivady aman-janany ihany koa. Efa nomena vola ve dia mbola vela tsy hiasa ihany. Ka no ilay vadiny salama angeny antony namelako azy anatitra mivady aman-janany ihany. Sao dia nanatsiny mantsy raha misy mahazo amin'ny vadiny amiko. Fa inona ny rarahinana zany sika efa namefa tsy hoe nijery fotsiny akory. Sady zany koa rehefa miasa raha ny sitrapoka aloha dia tena tsy navelako mihitsy zany hoe izy mba tsara fiasa fotsiny. Enao ve moa agaky Adareo aloha za jiran'ilay sakafo an-dakozia ao. Ay, tonga dada. Eny anaka, efa tonga. Ary fa maninona ny tao malokendrika be ohatran'izao ianao? Fa misy inona Rabary Avelao aloha hipetraka ry lalao Ary efa nanao ianao? Efa nihinana ilay fanafody? Inona tsy azo hohanina raha tsy efa avy misakafo hariva mihitsy Mbola vao io asaiko karakarain'ny veroa. Fa nanao ahoana ho any tany amin-dramanana tany? Navelany ihany ianao? Ka anga ozy ianao tsy lozany nataon-dramanana tany? Fa ahoana? Ka efa hoe tsy navelany nandehako. Mbola maro ny asa tokony ataoko dia tsy azony atao mihitsy ny mela andeha any. Tsy zany koa manko fa andeha anatitra tanàna Antananarivo anie izay amin'ny latsinainy. Efa nilaza tamiko izy fa na misy inona hoy na misy inona dia tsy maintsy miaraka aminy Andray kosa Rabary. Dia sany izy mivady ve ny manao an'izany Raha fozanao anie maty dia tsy mba mananjo anotrina ny fandevenana azy kory ve zany ianao fa dia niasany ihany ny ambony. Ka ataona lalao efa mba hanezaka nandresy lahatra azy ihany saingy tena tsy manaiky mihitsy izy Ny any azo natao hono dia hoe afaka manatitra anareo mianaka fotsiny zay. Ary vatany voatonga nareo dia tsy maintsy mitodito miverina aty indray Mba tena tsy rariny kosa zany Rabary Tena mariny. Dia tsy mba nangoraka akory ve izy mivady Izy ve angoraka anao eo zany Za indray raha ny rahonany hoe oroana hono raha tsy manaiky an'izay zavatra lazainiko. Ty ahoana zany no atao ka? Tsy araka aminay zany ianao? Manatitra anareo mianaka fotsiny ara-pitso dia miverina indray avy eo. Arono Rabary. Mba nanome volanao ihany ve sa? Izy aloha nanome ihany. Laza fotsiny izy fa hoe efa kely no sisa ny ambom-bolako any. Efa lanina laitsika tsikelikely daholo manko ny ampo-karamako rehetra taniko. Kely anie sisa hono ny azoko raisina amin'ny farany volana Tena loza mihitsy ny afetsiko ireo mpampiasanao ireo ka. Mariny. Fa velao zany hoany. Raha manana mianakavy ve agaga anao. Fa efa vita zany ny entana hoentinareo mianaka? Efa vita daholo aloha hatramin'ny akanjonao ary nefa natao verao daholo tsy maintsy analandreo indray zany zaoko. Andraso ilay soroko vetivety sady manavesatra anareo mianaka ny fotsiny. Kay Rabary Fa maniny ianao ry lalao Tena manaikitra be tampoka indray ny ilay valako Ka ianao koa anie mbola mihetsiketsika ambony fandrino ihany Maninona raha mitsotra makaina aloha Ka saika mba hiarina kely ny Tena efa mongo eo am-pandriny eto mihitsy ny lamosiko. Eo aloha eo aloha miverena matory am-pandrino ihany dia aza mbola mihetsiketsika mihitsy fa sao dia anahirana eo indray ianao ka. Eny ary
Mba saivo kely makaty anefa ery vetivety mba hanotratra kely ny valako aloha. Tena maharary be mihitsy izy izany ko. Andrasa aloha fa tsoko vetivety izy. Mety mbola lasa nivelany andray ngamba zao izy ko. Rabary efa vita vely ty izy ao sa mbola tsy vita foana? Atoandro eny ny andro Efa kely re sisa raha manana. Mamatotra andreto fotsiny dia vita. Atovy aingana lesy fataraika. Zao ve vao hiala ty tsy ho amin'ny firy indray vao tonga any. Ary efa nijerelona daholo ve moa mombamomba an'le fiara rehetra? So dia mba hanary an-dalana indray mantsy. Efa voajeriko daholo io ka efa milamina daholo. Ary rehefa vita dia midina amin'izay lahy eny dia ndao andeha. Andrasy fa efa hidina. Zay. Ka andao amin'izay. Aleo aloha entin'ny lahy ny fiara fa rehefa ny an-dalana any hoentiko Ka midira amin'izay ary ianao raha manana koa ve dia hitandimby hitondra an'ity fiara ity zany. Miala ty fotsiny izy mody miteny an'izany. An'izay izy mianaka. Tena malahelo azy indray zany ka. Sady tena mbola tsy salama mihitsy ny raha ny fahitako ny lalao tamin'ny maraina iny. Na ny mamindra rehefa mila tsy ho vita mihitsy. Raha ny tokony ho izy aloha dia tokony mbola tsy hidina za mihitsy izy mianaka. Na ny mpanotra ary ny teny hoe tokony mbola hijanona aloha izy satria sarotra be ilay mivaova mpanotra. Saingy izy moa tsy nanaiky ka atao hoany. Mifanafoty fotsiny na sain'ny mpanotra nentina sy nampiasaingy. Fa inona Rabary ty mahalasa saina be anareo ty? Toa tena variana be mihitsy izy zany. Tsy zany fa mba nisy zavatra nahalasa saina kely ary raha manana. Ay, fa hono marina ho aly ty. Ny alina tsy marina moa zany mbola velona ny daholo ny ray aman-dreny sa efa maty? Efa samy maty daholo ny ray aman-dreny ka. Vao kely mihitsy dia niara-maty ry zareo. Ay ve? Dia iza zany ny taiza sy nampianatra ny lahy tamin'izany ka? Ka angamo za raha manana mba nianatra zany tamin'ny fahavelon'ny mamanay sy dadanay any mba nianatra. Fa rehefa maty ry zareo dia voatery mipetraka tany amin'ilay anabavin'ny dadanay ary tsy nianatra tsony nanomboka teo. Dia mbola any zany io anabavin-dray n'ilay io amin'izao? Mbola any izy ka. Aty Antananarivo aty any izy no mipetraka. Dia lahy zany tsy nitady ketrika azahoana vola na ohatran'izany mihitsy tamin'izany fa dia nijanona fotsiny tamin'izao. Ka ny tena marina ny raha manana dia tsy afaka nanohy ny fiainako toy ny olon-drehetra tsony nanomboka teo. Nandritra ny petrahako tao amin'izareo manko dia nasainy zareo nivarotra nandehandeha. Dia nivarotra ohatran'izany foana mba nandany ny androko. Tsy nandray karama nefa tamin'izany fa niantoka sy nitaiza fotsiny zareo dia izay. Tena mampalahelo koa ilay zelahy zany ka. Sady mampalahelo lahy no mampime. Elany zany le tika nataon'ny olona tohatra fiakarana fotsiny. Nasainy karama ho azy nandritra ny taona maro lahy nefa tsy mba nijinjy izay vokatry ny fahasasaran'ny lahy akory. Kanefa na izany aza tsy manome tsiron'ireo olona nitaizany lahy ihany koa Elahy mihitsy mivendrana sy tsy mba fetsy. Elahy ve le ty dia nanaiky botona atao fotsiny fa tsy mba nikaroka hevitra mba hatongava ny lahy nanohaviny lahy manokana. Ka atao ahoana moa raha manana? Tsy nanana hevitra an'izany mihitsy satria amiko dia zarako aza mba nisan'ny zareo ny taiza. Tena tsy fetsy elahy. Ny azo lazaiko ny lahy. Ray aman-dreniko vonona ny ampianatra hatramin'ny farany. Ary vonona ny andany vola be amiko izy ireo mba amitako izany fianarana izany. Nahatra any ampita ary. Saingy ny saiko rehetra tsy nazoto sy tsorotra tamin'izany fianarana izany mihitsy ka dia nanapa-kevitry ny tsy hianatra tsony aho fa hitady sy hikaroka ny aso ny tenako manokana. Izany hoe tsy nety nianatra tsony aho zany Niala tamin'ny fianarako dia niketrika sy nikiry teny foana. Nitady bizinasera madinidinika teny fa tsy nijanona fotsiny tamin'izao ohatran'ny lahy. Ny farany dia izao izao hitan'ny lahy izao. Inona ho elany tsy ananako ka? Amiko le tia ny fiainana dia ady ka tsy maintsy miady mafy lahy raha te ho tafita. Tsy manana diplôma be foana akory ny tafa amin'ny fiainana fa izay miketrika ihany. Ka tsy mitovy kosa ny antsika raha manana ny nona dia hoe tsy nianatra tsony aza mbola teo aniny nona ray aman-dreny afaka hanohany afaka nampy anao zareo.
fa niange ny andry ny akinana mihitsy ny tsy teo tsony. Fa ngaly ety elahy tsy maintsy iankina amin'ny ray aman-dreny lafoana. Elahy mihitsy no mila miketrika. Nianga ireo ray aman-dreniko ireo nisy nanampy anazy antsony rehefa niala tamin'ny fianarako aho. Tsy nisy nanoha anazy antsony ireo satria noheveriny tony ny zaza maditra dia izaho rery sisa nikaroka izay nasoa teny. Rehefa taty aoriana moa dia tsapany aminy fa nisy vokany niezaka nataoko ary dia gaga sy nanenina mihitsy ary izy ireo tamin'ireo vava tsy ambina nataony zareo tamiko. Ay ve raha manana. Izany e. Ary ajanony kely aloha fiara fa somary hijanona kely eto amin'ity trano fisotroana ranom-boankazo ity tsika. Tena ohatran'ny mahatsiaro mangateta mihitsy amantsy. Eny ary patron. Tonga lesy rabary dia alaivo daholo le entana rehetra ao anaty malina ireo dia tonga dia hoe aty an-trano aho. Ay, tonga nareo. Ary tonga aloha be. Ka tonga aloha daholo mipaka-entana dia mba afaka loloha zay e. Ary aiza rabary? Ao ivelany ao izy ka. Mbola mamoaka an'le entana nentina azy nga. Rehefa tonga teo ny zanany nitady azy e. Ny zanany? Angamo ny zanany tsy mbola any ambanivohitra e. Ka atao hoe marary be any amin'ny hopitaly indray hono ny reniny e. Dia izay no nahatongavany teo. Zany very Marianina? Reto le tanara-manana. Ataovy eo aloha reny e. Rabary nandalo nitady anao teo anie ny zanakao e. Ny zanako? Ivery ve? Ieno sa tsy zanakao moa le vehivavy somary kelikely iny? Fa ina hono ny antony nahatongavany teo? Ary angako me fa tonga ry zareo e. Ka tsy dia haiko loatra e. Izy koa man tsy nanazava tsara fa ny zavatra nilazainy teo fotsiny dia hoe toa marary mafy any amin'ny hopitaly indray hono ny lalao vadinao e. Andriamanitro, fa marary mafy ahoana e. Fa nisy inona hony? Ka efa hoe tsy fantatro tsy niteny izy fa ito. Ito taratasy ito fotsiny napetrany teto anao. Aiza hoe vakiko. Maninona? Fa inona hono le tia nilazainy ao a? Tena marary be hono ny vadiko raha manana. Ary tsy maintsy mamonjy eny amin'ny hopitaly farak'izay aingana sao dia n'izao. Fa tsy maintsy mandeha ahoana koa e. Dia ahoana indray zany ny asa tokony atolona aty ka? Avelao izy andeha raha manana. Avelao izy andeha hamonjy ny vadiny. Mandeha ana re rabary vojo eo aingana aloha ny vadinao. Sady raha araka ny filazan'ny zanakao tonga teo dia toa hoe tsy misy olona mihitsy no miandry azy any. Eny ary Madame Marianina fa misaotra betsaka anao Zay zany aloha fa andehako. Mandalo ihany rehefa misy vaovao. Ka tsy maintsy mandalo eo koa moa elako. Apetrapetrao daholo aloha zany ny any rehetrarehetra dia miverena aty fa mbola betsaka koa ny asa miandry lahy aty Mba moramora re raha manana fa aza manao ohatr'izany Ny vadiny raha ve mbola tsy fantatra akory izay mahazo azy ihany na ahoana dia efa izany sahatsy ny zavatra ataonao. Ka marina zany e. Any amin'ny hopitaly any zao tsy maintsy mila vola ry zareko. Inona nefa ny vola ho raisiny eo raha tsy mamonjy miasa aingana aty izy. Zay rery izy mivady fa lasa aloha. Tena mba tsy rary mihitsy raha ny ataony ty raha manana ity ka. Dia tsy mba mangoraka kely akory izy amin'izao zavatra mahazo anay izao. Mbola niasany foana ny ambony aminy. Aleo aloha andeha aingany. Mila mamonjy mivady aman-janako Vero efa nanao neny? Mbola ao anatiny ao izy ry dada. Mbola tsy mahatsiaro tena foana ozy ny dokotera. Fangao mbola tsy azo jereny. Ka mbola tsy azo jerena mihitsy hony. Dokotera azy efa ela be ny niditra tao fa mbola tsy mivoaka foana. Ory Vero fa inona zany ny tena nahazo azy? Ka izy ange tsy naninona akory. Tonga tany izay tamin'ny omaly mbola tsy naninona izy. Fa androany maraina izy no tsy nety ny fo teo amin'ny fandrinana torintsony. Fa tsy ny fo ahoana. Aza vao tsara misy aloha Vero. Ka hitany dada. Vao tonga tany aloha izay omaly tolakandro dia mbola tsy naninona mihitsy izy. Mbola nisakafo tsara izy fa noho ny alina ny andro dia nitarena hoe nararan-doha be izany. Sady lazainy fa manaikitra be izany hoy ny valahany. Dia nasiako an'ilay fanafotany amin'ny mpanoatra iny sady niotroroko teo. Izay izy vao nahita tory. Kanjo moa rehefa maraina ny andro dia namoa azy nefa izy tsy nety ny fotsony.
Dia teo ny olona vao nikoropaka sady nitondra azy tany amin'ny dokotera aingana. Dia olona dokotera avy eo hoe tsy maintsy miakatra aingana hono izay fa tsy vitany io. Dia io nentina niakatra io izy ry dada. Hatramin'izao nefa izy mbola tsy mety matsiaro teny io foana hatramin'ny maraina. Andriamanitro, fa inona ary nahazo azy alina tao e? Ka mbola tsy fantatra ny edy dada e. Mbola miandry ny dokotera vao fantatra. Dia izavy izany niakatra niaraka taminao taty? Ka tsy nisy olona niaraka taminay e. Renena tanoniny anankiroa reny ihany nitondra azy taty. Fa dia nisy inona loatra ary very a? Tsy haiko ry dada. Oay, dada, iny misy dokotera mivoaka. Iny tokoa. Ary mitady atsika angamba izany fa toa merikerika beko. Andrasa aloha nantony vetivety ary very Dada, fa inona ny tenen'ny dokotera tao toa kifikivy be ianao? Mbola tsy mahatsiaro tena foana olona laotra amin'izao e. Manao krizy be foana hono ny ataony eo. Zany ve? Fa inona hono ny tena mahazo azy ry dada? Ka hoe arerahana be loatra hono e. Dia miampy areti-po koa. Izany inge mahatonga azy anao krizy be isaky ny mihetsika ao e. Rehetra izao lisitry ny fanafody no mihiny aty eo. Nefa nery vero ka tsy misy mihitsy ao na dia ariary azy e. Ny fanafody nefa rehetra efa mitentina ohatrinona. Ary maninona aloha raha mandeha any ampiasana ny dada dia any aloha no mitady. Ka tsy maintsy hoe izay inge izao aloha natao e. Nefa dia mety hanome andray ve izao raha manana? Fa ahoana moa izy ny tsy hanome e? I dada ne tsy hoe indrana ny volany fotsiny fa amin'ny karaman'ny dada ny angalany dada e. Ka anga mory very izany karama lazainao izany misy ohatrinona firy-tsony a. Za zao mino fa vola kely fotsiny no omeny eo sisa raha toa ka hame moa izany izy. Tena izany aza very dada dia tsy mangoraka akory izy amin'eny marary io a. Tena mbola tsy fantatrao marina izany raha mana izany ry vero a. Lazaiko anao fa tsisy raharaha iny azany na dia efa hita amin'ny marary be eo ary ianao. Aminy ambony loatra ny vola ka tsy homenimeny fotsiny ianao io izany. Za aloha tsy mana-tena be ny any aminy. Saingy andeha angavy any aloha satria tena tsy misy vahaolana akoatr'izay intsony. Ianao ihany eo a. Sao dia misy alan'ny dokotera anao manko ka tsy ahita olona eo izy. Dia rehefa tonga eo ry dada to dia lazao fa lasa nandeha niverina any ampiasana vetivety eo dadanay. Eny rehetra dada. Ary aza ela be ianao sao misy hitadiavan'ny dokotera a. Dia izany reza mivady ny verenako indray aty aminareo. Tena lafo be manko ny fanafody lalao vadiko nefa izahay ho tsy mba manana kely akory. Tena mba loza kosa ny nahazo anareo izany raha barika. Dia mbola tsy mahatsiaro tena foana izany izy hatramin'izao. Hatramin'izao e. Mbola miala nenina amin'ny ompitrabo. Angatsy tena mampalahelo ry Madame Marianina. Karaha ny hoe hitady vola aloha raha bary ny atondiany lahaty aminay a. Dia tena malahelo milaza milafo fa tsy mbola misy mihitsy aho. Hitan'la tsara mantsy fa tsy maintsy mbola hanafatra entana maromaro mihitsy a. Netana nentina tany Antananarivo koa moa ireny efa hitan'la ireny ihany fa kely dia kely. Tsy dia nisy vola be ohatran'ny mahazatra e. Tena mba miangavy ry raha manana. Mba ampy rehefa tena tsy misy azy tarainana intsony nefa tsy aty aminareo e. Fa aiza daholo dia tia ny fianakavianareo a. Anga dia tsy misy azo ilana vonjy mihitsy any e. Tena mba miangatra ianao raha manana. Ny fianakavianay ane ka sahirana be daholo e. Tsy mba misy azo antenaina amin'izany mihitsy. Nareo zao mba fanantenako sisako. Tena mampalahelo anareo izany raha bary. Nefa araka ny nolazain-dramanana teo dia tena mbola tsy misy azo omenanao mihitsy izao ato aminay mivadiko. Tsy izany manko fa voateo ihany koa ny antso ny zanakay mianatra any ivelany fa hoe mila andefasana vatsony izy. Dia tsy maintsy mbola andefa an'izay indray aloha izay. Ankoatr'izay koa moa ty asa be amin'ny fambolena mbola tsy maintsy atao ty e. Tena mba miangavy ry ary izy mivady a. Tena lelafiko ireny faladianareo e. Mba vonjeo fa efa avotrainana ety e. Zao raha bary a. Ito ny ambony karaman'ny lasisa rehetra e.
mba efa manampy an lary amin'izany satria na ny farany volana raha mbola tsy tonga akory kanefa efa lasa ny lahy daholo ny karaman'la rehetra. Mba hanekafa indray aloha mameno izay tsy ampy. Ndray kosa raha manana. Ity ve sisa mbambony karamako? Ino lesy a? Ino ary ane efa napiako e? Raha ny totaly ny vola efa nalainareo taty aminay manko a, dia efa tokony tsy misy vola ho raisin'ny lasony. Dia inona moa izany raha manana ny vitanyity? Na ny ray amin'ireto fanafody reto akora raha ve mba marina mafy raha ho azy nito? Ka ino ny karaman'ny lako? Ary maninona aloha raha ohatra ka omena azy ilay vola saika nafarana zezika ao e? Mbola tsy dia ilaina maika manko izany. Fa ianao ve raha matoty mitapy mihitsy a? Dia inona indray izany ny vola nafarana zezika eo raha omena azy ka? Misy foana reo raha manana. Aleo aloha hamonjena azy fa avitrena ety e. Atao mazava tsara fotsiny fifanarahana rehetra. Dia raha tsy mahita vola ka na zezika eo izany tsika dia ahoana e? Io tany eo ane ka tsy tokony andrasana tsony e? Mbola tsy tara re izany e. Avelao aloha iny vola iny andrabary fa ho hita eo indray ny toyany. Enao tia koa raha matoa. Eny ary. Ka zao raha bary a. Tsy maninona fa omenanareo izany ny vola saika nafarana mivady zezika e. Fa zao kosa nefa tsy mahazo karamela mandra-pahaefahany lahan'izay vola zay. Izay ny fifanarahana. Ka ahoana, manaiky? Ka atao ahoana tsony mora manana. Efa tsy misy safidy tsony ane ity. Manaika e, saingy firy volana moa izany no anefako an'io trosanareo io? Fa ohatrinona moa izany le vola dia davon'ny lahy? Ka izay ampy amin'ireto fanafody reto ihany anie. Ka ho eto ty ary jereko iny taratasy lisitry ny fanafody iny e. Ay, raha zao fahitako azy zao dia betsaka ihany reto a. Ka zaho e, amin'ny volana ambony ihany izany lany tsy mandray karama mihitsy. Izany hoe miasa isan'andro isan'andro ihany lasaingy tsy mandray karama fotsiny. Izay ny tamin'ity vola lasan'ny lahy ito tsinona ka? Ka ahoana? Dia tena tsy mandray tsony mihitsy ve izany za raha manana? Ka efa hoe zay e, tsy mandray na inona tsony lahy zany aloha. Tena efa fanampinanao ane izany rabary e. Fantatrao tsara fa vola tokony ampiasainay iny saingy noho ny zavatra miantra aminareo dia izay ny antony nanomezana an'iny. Eny arery izy mivady misaotra betsaka anareo. Tsy maninona fa vonina any anefa nitrosanareo e, ao anatin'ny ray volana. Dia mankasitraka amin'ny fanampianareo. Ary mba asaivo mitandrina koa mifady amanjana ka manaraka efa manjary manome fahasahiranana fotsiny. Eny re, misaotra betsaka. Ary zao rabary a, misy fiovana kely indray fandaharam-potoanantsika amin'ity herinandro ity. Satria za manko nisy olona nafarako izay hoe anao an'ilay tanimboly ery ambany atsimo ery saingy laza tamiko izy io marana io fa hoe tsy afaka anao an'io indray hono izy fa mbola misy zavatra tsy maintsy ataony tampotampoka e. Ka zaho tsy maintsy elahy ihany izany no manao an'io satria tsy misy olona afaka anao an'io tsinona ka? Izany ve raha manana? Ka efa hoe izany ho ary tsy andrasana ela tsony fa tonga dia manomboka atao io Ka ny vadiko anie raha manana mbola tsy salama e. Tena mbola tsy afaka niasa mihitsy raha tsy hoe efa sitrana tsara izy. Dia davy indrasana roviana indray izany io asa io vao atao ka? Ka rehefa mba salama indray nge mivadiko dia tsy maninona e. Fa raha mbola amin'izao izy marary izao kosa aloha tena tsy azoko atao mihitsy ny miala azy ireriko. Aty koa nge tsy mba misy olona afaka hiandry azy mihitsy. Miala tsy ny arabary a. Tena miala tsy mihitsy a. Efa mba namonjy anareo ihany izay fa tsy hoe nijery fotsiny akory. Ka mba tokony jeren'la ihany koa ilay asa. Omeko herinandro lahy hikarakara ny vadiny lahy sy anaovany lahy izay tokony ataony lahany. Saingy rehefa dila kosa ny herinandro dia tsy maintsy miverina tela manao ny asa. Mazava? Eny re, alefa lamiko daholo dia miverina aty zany amin'ny herinandro. Dada! Vero, fa misy inona e? Inona mampiazakazaka be anao ohatran'izao? Ka tsy izany ry dada fa voatoa mihitsy ny dokotera no mitady any dada. Fa misy inona hono e? Fa naninona eny? Ka efa natsiaro tena hono izy e. Fa mbola reraka be fotsiny ka ilaina maika be ilay fanafody any amin'ny dada. Enao koa Vero dia fa manaitra ka. Marina raha tsy efa saika ratsy mihitsy ny eritreritro. Aleo aloha fa andeha amin'ny vetivety aray anatitra an'ireto fanafody reto. Dia ho any amin'iny aloha. Dia ity misy vola dia mandeha any ianao mijery sakafo any ivelany any. Eny ary? Ary nareo sininy izany ahoana? Mandana aloha ianao fa rehefa avy eo mandeha mividy izay tokony hohaniny.
Lasary a. Ary aleo aloha tonga dia anaty trano reto any amin'ny dokotera. Lalao a, efa mba nanao ianao zay? Efa mba tsy dia maninona ka. Efa mba somary azoazo ihany. Ay kosa. Ary mba aiza ho avery e. Ho avy ihany izy ry lalao a. Mbola nalefako ny sakafo any ivelany any fotsiny. Ay, pahabereny kely ary aloha rabary azafady a. Ka ianao anie ry lalao mbola tsy mahazo mihetsiketsika mafy ozy ny dokotera e. Tsy maninona re zany a. Paharemy kely fotsiny afa ohatrany tsy mahazo an'izany mihitsy. Ka io indray ary. Ary mierena moramora fa aza mbola mihetsika mafy aloha. Kay, tena maharary sy nivalahako izany rabary a. Tena marina e. Zany anao alefa nilazaiko anao teo e. Aza mbola mihetsika mafy aloha ka. Fa aiza aloha no tena mbola renao marary anao amin'izao e. Ka nivalahako ny rabary no tena mbola marary be daholo e. Sady ny lohako koa izany ohatra ny lasa marary be a. Tena marary rabary a. Andrasara aloha fa siko an'ity ontany ity atao renanao ato e. Amin'io ianao miankina. Ary mba manao ahoana ny asanao any? Tsy maninona ihany ka. Nangataka ny tsy niasa mihitsy aloha mandra-pasitranao tsara. Ka mba mety ve izany rabary a? Mba nanaiky an'izany fiarahamanana. Ka ahoana moa izy ny tsy anaiky e. Sady zoa koa nie zany. Rehefa salama tsara indray anao dia miverina miasa nefa tsy maninona. Ay. Ary aza mieritreritra an'izany aloha ianao fa zia salama tsara atao e. Ary sao dia sakafo marina aloha ianao e. Aoka izao. Tena mbola tsy dia sakafo mihitsy a. Ka sao dia noana anie ianao e. Ianao ary ity tao tena mbola reraka be mihitsy. Maninona aloha raha misakafo e. Aoka izao aloha a. Mbola tsy dia hihinana mihitsy aho izao. Rano fotsiny omena raha misy mba sotroako fa tena maina be ny tendako. Andrasa aloha fa hijerevako dite atsy avelana tsy vetivety ianao e. Eny re a. Ary engany ianao niany a. Renareo teo Nohy dada sy niny. fizarana voalohany